Navoaka ny fitsarana Adieloka Bevava Androany Zoma ny didim-pitsarana momba ny raharaha Apollo 21. Olona 20 no voaroiroy tao anatin'ity raharaha fikasana amony ny filoham-pirenena ity. No lavy ny fitsarana ny fangatahana fanafoanana ary nambarany fa olona 9 no meloka taorian'ny 10 andro ny tsarana azy ireo. Araka ny didiny voaka dia voasazy anao asan'ny telozina mandritra ny 20 taona i Paul Rafanoarana izay voalaza fa adony kotrika ny raharaha. Asan'ny telozina 10 taona ho an'ny Philippe François sy Aina Razafindrakoto ary 5 taona kosa ho an'ny Voangy Andrianandrianina sakaizan'ny Paul Rafanoarana. Sazy miantona 5 taona no azon'ny Jeneraly efa nisotro ronono Victor Matra sy Yvon Randria Zanakolona na Sareraka. Afaka noho ny fisalasalana i Ferdinand Razakarimanana sy Brigitte Rosek. Afaka madiodio kosa ireo mpitandro ny filaminana Amperinasa tafiditra tao anatin'ity raharaha ity. Nosoniavina androany ny fifanarahanm-piarah-miasa mikasika ny fanamboarana ny teleferika eto Antananarivo izay arahan'ny fitondram-panjakana sy ny orinasa Colas. Nanatrika izany lanonana fanaovantsony izany ny sekreteram-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ny ben'ny tanàna Antananarivo ary ny tompon'andraiki-panjakana samihafa. Tazana ihany koa ireo solotena ny sehatra tsy miankina. Nanazava i Richard Ferrazi, tale Jeneraly Nicolas fa tokony hanomboka afaka rona 3 volana eo ny asa satria efa vita avokoa ny 700 isanjato ny fanadiadiana mikasika izany fanamboarana izany. Nanazava kosa i Gérard Andriamanoisoa, sekreteram-panjakana misahana ny tanàna vaovao fa mitentina eo amin'ny 230 tapitrisa euro eo ny vola aloha anaovana izany asa fanamboarana izany ka tokony averina ao anatin'ny 14 taona izany trosa izany. Tsy mila manangana toeram-pamokarana herinaratra vaovao ny tanàna Antananarivo renivohitra ampandehanana ireo fiara fitaterana Antarby araka ny fanazavan'ny Gérard Andriamanoisoa, sekreteram-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Androany Zoma nandritra ny fanaovantsony ny fiaraha-miasa mikasika ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity eo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa Colas. Efa misy fitaovana famokarana herinaratra hoy izy nanivon'ny tobim-piantsonana tsirairay ka izany no ampiasaina raha toa ka tapaka ny jiro tsy nzarain'ny jirama hoy izy. Ankoatra izay dia eo ihany koa ny herinaratra izay vokarin'ny jirama izay entina ampandehanana ny fitaterana Antarby ihany koa. Tsy tokony atahotra ny mponina Antananarivo amin'ny mety fahatapahan-jiro satria tokony andefona ny fitaterana Antarby hoy hatrany Gérard Andriamanoisoa. Miisa zato ireo fiara fitaterana hiasa ao anatin'izany fotodrafitrasa izany.